manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho antsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Sitahin Jehova dia voatay mandrakizay miarabantsika rehetra ary manona fiadanana Jesosy pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ya, miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoko izay manaraka nyity fandarana ity. Josoa tofatera amby folontsika zao pasteur ny nandidin'Andriamanitra ny Josoa izarany tany ary ny filazanany anjara efa nomena ny firenena roa sy sasany. Androany dia hiditra lalindalina indray sika momba nyity fianarana tenin'Andriamanitra tamin'ny bokin'ny Josoa ity, izay Josoa lehilahin'Andriamanitra izay azo lazaina hoe tena niavaka pasteur raha ny fomba an'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ireo famantarana fangagana ny aina atao amin'ilay fiainana tsy takatry ny saina surnaturel. Hiditra lalina indray moa tsika androany hoe manaona ihany koa ny fomba nizarana ny tany. Tsy moramora zany hoe mizara tany zany fa rehefa mombanao Andriamanitra dia vita ny zavatra rehetra azo atao ny zavatra rehetra. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao itora-bavaka nyity fampianarana ity mba ny fanahy masina mihitsy anokatra ny fo sy ny saina ary atonga antsika ny ray zavatra. Io moa pasteur zay zavatra toriana amin'ny olona ihany no tonga amin'ilay olona. Rehefa manambara tenin'Andriamanitra tsika pasteur dia zay tsodrano sy teny fikasana promessin'Andriamanitra izay dia lasa tonga tamin'ity trano ity. Zay teo dia manonona hoe ity trano ity dia trano itoeran'ny voninahitran'Andriamanitra. Sy zavatra tononona eto dia tonga tamin'ity trano misy anao ity dia misy fanatrehan'ny tompo ato dia na hoela na hoaingana dia ho teny io dia aniry ho tonga azo zavatra tsapahitanana, ho tonga nofa mandao anatin'ny vatanao anatin'ny tenanao dia iova mihitsy ny fiainanao, tsapanao hoe hafa mihitsy ny mampandroso an'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Fa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary ametraka an'ity fotoana ity ampelantanan'ny tompo. Raha eo zava-dehibe ao anay tokoa ny mianatra tenin'Andriamanitra ary manonona ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao ary ato anatin'ity tokantrano ity naiza naiza misy azy amin'izao fotoana izao. Satria ny teninao rehefa tononona dia mihetsika ianao, miaso ianao ary manamarina ary mahatonga zany teny zany ho zava-misy. Zao voalazany teninao ny amin'izao toko voalohany ihany manao hoe ary ny teny dia to amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ka niara-nonona taminay. Ny teny zay ambary eto tompo dia izy fiatraikany lehibe ao anatin'izao tokantrano izao ary na hoela na hoaingana dia tsy maintsy ho hita, tsy maintsy ho tsapa, tsy maintsy hiainan'izy reto ny fantanterahany teny zay ambary eto. Mangataka ny fanahy masina anokatra ny fosiny sainay ahafahanay mandray tsara tenin'Andriamanitra androany. Ianao fanahy masina ilay mpampianatra mahay indrindra, mpampianatra tsara indrindra tsy mety diso ianao ilay mpitarika amin'ny marina rehetra no ampianatra anay androany. Sodrabetsaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanao ny zavavaka zany. Amen. Ina tompoko ndao ary maka ny tentsika andiny voalohany. Ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fanterana dia io Jehova taminy efa zoky olona ianao ka mandroso fanterana ary be dehibe ny tany sisa tsy mbola azo. Izao ny tany sisa tsy mbola azo, tany rehetra amin'ny Filistina sy ny Kesorita rehetra hatrany Siora izay tsy nanan'ny Egypta ka hatramin'ny fahatan'ny Ekrona eo avaratra izay eo amin'ny tany Kananita, ireo andrina dimy amin'ny Filistina dia ny Gazita, Astodita sy ny Askelonita sy ny Gatita ary ny Ekronita sy ny Avita. Any atsimo dia ny tany Kananita rehetra sy Maera izay an'ny Sidoniana tany Efeka ka hatramin'ny fahatan'ny Amorita ary ny tany Gebalita sy Libanona rehetra any atsinanana hatramin'ny Balagada eo ambodin'ny tendrombohitra Hermona ka hatramin'ny akaikin'ny Amata ary ny mponina rehetra any amin'ny tany avoana hatrany Libanona ka hatrany Masarefota Maima dia ny Sidoniana rehetra. Izao nandroka kanefa zarao amin'ny filokana
holovany zanak'israely izy arak'izay efa nandidiko anao ary ankehitriny zarao zao tany zao olovan'ny firenena sivy sy ny atsasaky ny firenena Manase ary niaraka tamin'ireo koa no nazahoan'ny Robenita sy ny Gadita ny lovany dia ilainy nomeny Mosesy azy tany an-dafin'ny Jordana arak'izay nomeny Mosesy mpanompony Jehovah azy dia hatrany Arerora izay amorony Losandrika Arnona ary ny tanàna zay avoan'ny Loasa sy ny tany lemaka rehetra ny Medeba hatrany Dibona ary ny tanàna rehetra izay Siona mpanjakany Amorita izay nanjaka tany Hesibona hatramin'ny faritanin'ny taranaky Amona ary Gileada sy ny tanin'ny Kesorita sy ny Makatita sy ny tendrombohitra Hermona rehetra ary ny Basana rehetra hatrany Saleka dia ny fanjakana rehetra any Neoga tany Basana izay nanjaka tany Astarta sy Edrei izy ihany sisa tamin'ny Refahita fa resy Mosesy regny ka noroany kanefa tsy mbola noroany zanak'Israely ny Kesorita sy ny Makatita fa mitotro amin'ny zanak'Israely mandrakandroany any Kesorita sy ny Makatita ny fireneny Leviany tsy nomeny lova ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'ny Jehovandriamanitra Israely no lovany arak'izay nolazainy taminy ary nomeny Mosesy lova ny firenena taranaky Robena araky ny fokony ary ny fahatany dia hatrany Aroera zay amorony Losandrika Arnona ary ny tanàna zay avoan'ny Loasa sy ny tany lemaka rehetra ny Medeba dia Hesibona sy ny tanàna rehetra zay amin'ny tany lemaka dia Dibona Bamotabala Betibala Meona sy Jahaza sy Kedemota sy Mefata Kiriata Taima Sibma Zareta Sahara amin'ny tendrombohitra Andosa sy Betipeora zay ambodin'ny Pisga ary Petit Jesimota ary tanàna rehetra amin'ny tany lemaka sy fanjakana rehetra ansiona mpanjakany Amorita zay nanjaka tany Hesibona fa resy Mosesy izy ireo andrinan'ny Filistiana andrinan'ny Midiana dia Evsorekema Zorasiora ary Reba andrina zay nanoa Siona ka nitoetra teo amin'ny tany ary Balama mpanao fankatovana zanaky Beora dia novonoiny zanak'Israely tamin'ny sabatra niaraka tamin'izay novonoiny ary ny faritanin'ny taranaky Robena dia amorony Jordana zay ny lovan'ny taranaky Robena araky ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny 520 ary nomeny Mosesy koa ny fireneny Gada dia ny taranaky Gada araky ny fokony ary ny faritany dia Jazera sy ny tanàna rehetra any Gileada ary ny atsasaky ny tanin'ny taranaky Amona hatrany Aroera sy tarifin'ny Raba ary hatrany Hesibona hatrany Ramatamizpa sy Metonima ary hatrany Mahanaima hatrany faritanin'ny Debira ary teo amin'ny Loasa Bety Arama sy Bety Nirma sy Sokota sy Zafona ary sisa zanaky Siona ary sisa tamin'ny fanjakany Siona mpanjakany Hesibona sy ny amorony Jordana hatramin'ny amoron-dranomasina Kinereta andafatsinana Jordana izany ny lovan'ny taranaky Gada araky ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny ary nomeny Mosesy koa ny atsasaky ny fireneny Manase ary zao ny atsasaky ny fireneny Manase taranaky Manase araky ny fokony ny faritany hatrany Manaima dia Basana rehetra zay fanjakana rehetra any Neoga mpanjakany Basana ary tanàna madinika rehetra any Jaira zay any Basana dia tanàna Empolo ary ny atsasaky ny Gileada sy ny Artarta ary Edrei tanàna amin'ny fanjakany Neoga any Basana dia any taranaky Makira zanaky Manase dia ho an'ny atsasaky ny taranaky Makira araky ny fofony ireo no voazara Mosesy olova tany Arbota Moaba andafin'ny atsanana Jordana tarifiny Jeriko ary ny fireneny Levy tsy mba nomeny Mosesy lova fa Jehovandriamanitra ny Israely ny lovany arak'izay nolazainy tamin'ny pasteur ia lavalava kely zay vaky teny zay pasteur Alvarez misy andininy 3 raha vao mamaky ianao lay andiny voalohany dia hoe ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana dia hoy Jehovah tamin'ny efa zoky olona ianao ka mandroso fahanterana ary be dia be ny tany sisa tsy mbola haso io zany no manapirofo pasteur Alvarez fa mandalo izy ho tontolo zao sy ny filany ary marina nambaran'ny Mosesy ao amin'ny Salamo 7:7 angamba izay hoe 70 taona ny andro ny ainanay etya ary raha tahiny mateza dia 20 taona
I Mosesy dia nambaran'ny baiboly fa ny fanatrika no niresahan'Andriamanitra taminy zany hoe tena sakaiza mahatoky teo anatrehan'Andriamanitra i Mosesy a fa rehefa tonga ny vanim-potoana hoe atreto no fetra de tsy maintsy nodimandry Mosesy pasteur Alvarez ary Andriamanitra ihany koa no nandidy any Mosesy mba hanositra indray any Josoa dia rehefa tafita somatsara taty amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely na de mbola tsy azo manontolo aza zany ny tany Kanana satria ny ilany atsimo a araky ty tenin'Andriamanitra ty de mbola tsy azo efa antitra ihany koa Josoa teto ny zavatra mitranga zany de hoe io fahatanoratsika io a io hery sy tanjaka nomen'Andriamanitra atsika io a rehefa tsy haitsika no mampiasa an'izy io de verivery foana ary mety homenina mandrakizay satria ny ao arinan'ny fahafatesana de misy ny fitsaran'Andriamanitra lalana anakiroa tsy maintsy izoran'ny olona ny anankiray mivantana any amin'ny fahaverezana any amin'ny elo ny anankiray mivantana any amin'ny fiainana mandrakizay raha toy ny olona zany ka ny aino ary ny tandrina sy nakatao tsara ny sitrapon'Andriamanitra nanaika ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana zany pasteur Alvarez de ny zavatra azo antoko any amin'izany olona zany tsy maintsy andova ny fiainana mandrakizay eo anatrehan'izay indrindra de misy toe-po nananan'ny Mosesy zay nifindra tao amin'ny Josoa goavana be mihitsy izy pasteur dia lay nandidin'Andriamanitra ny Josoa izarany tany a de tamin'io fotoana io a ny nafinaritra tamin'ny toe-po sy ny toe-tsainy ty Josoa ty a de nanana n'lay fitiavana ny mpiarabelona fitiavana ny piraitam-po ny mpiaramonina taminy ny piraitan'ny razana taminy marina fa i Josoa ny tena niaritra ny mafy teto ary tena tafalatsaka tanteraka tao anatin'ny azo everina hoe ady mafy mihitsy Josoa fa saingy zao rehefa azo n'lay tany dia rehefa nodidin'Andriamanitra hoe zarao ny tany afaka nanana safidy ihany Josoa hoe za be no ino moa le fomba fitenenana iny hoe za no namono ny voaika ahoana ny sasany no iravaka ny vanginy fa tena no zarainy araka ny tokony ho izy mihitsy a lay tany pasteur Alvarez satria ny antony de izao voalohany aloha i Josoa de nanana n'lay toe-po hoe tsy tiako ny mpiarabelona amiko na ny piraitam-po amiko anana olana amiko ratsy be matsy pasteur roatra hoe enao amin'ty tany fandalovany ty de isy olona sanatrehan'izany anana alahelo aminao indrindrandrindra hoe anatin'ny piraitam-po aminao resaka ady tany na resaka lova io ane raha mijerytsika ohatra hoe ady eny amin'ny tribunal de anisan'ny ady betsaka io a hoe mifampitory eny amin'ny tribunaly piraitam-po mety hoe samihafa ny dadana samihafa ny ren'le ankizy de manana reny anankitelo ohatra le rangah de na manana reny anakiroa le manana ray anakiroa indray le ankizy samihafa ny rainy de raikitra am'izay le fizarana lova ty aorina rehefa tsy otsony le ray aman-dreny de misy mifanosona de miakatra tribunaly de tena ao tsy manaiky hoe zay ny zanaky ny voalohany zay ny mamanay vita soratra tamin'ny voalohany ny ay de le faharoko miteny manao zay ko tsy anaky an'izany fa mamanay ko tsy zanaky mamanay nareo samy mifanilikiliko eo nefa samy piraitam-po de raha teo amin'ny toerany Josoa Josoa zany tsy tafalatsaka tao anatin'izay le fitiavateny zay mihitsy izy misy fomba fitenenan'ny oabolana kolotsaina malagasy hoe haiteny moa zany izy ny tena marina fa tsy oabolana hoe mifankatiava raha mbola velonaina mifankatiava zany hoe na i Jesosy de miteny an'io hoe didy vaovao no meko anareo de mba hifankatiavanareo ny kolotsaintsika sy ny haiteny malagasy de milaza zao hoe mifankatiava raha mbola velonaina satria zao tsy tadidio foana anie
rehefa maty ny olona anankiray pasteur mba iresaka kely an'izay le fahafatesana sy le hoavy mandrakizay zay tsika aloha amin'ny tapany voalohany ny aorinan'ity fahafatesana ity rehefa maty ny olona anankiray dia na mipetraka amin'ny trano be miretirety ohatry ny ahoana azy izy na mananatra ny 5 étoile folo azy izy dia faravara-vato anankiray ihany ny tsy maintsy atoriny ao anatin'ny fasanao pasteur ary tsy mihoatra ny 2 metatra ny vata kely inanjan'ny olona n'le olona rehefa maty le olona ka na io atao sapin na io atao planche kininina na atao planche bois de rose na palissandre dia zao tsy maintsy misy ao anatin'iny vata kely iny le olona dia avy eo ary amin'ny varavaram-bato ary ao anatin'ny farafaravato ary rehefa tafiditra ao ny olona anankiray dia ny zavatra ataony ao dia io fanahany io manomboka hisokatra ny masony dia ahita ny fitsaran'Andriamanitra hoe aiza ny lalana izoran'ity olona ity na aiza ny lalaka izoran'ity olona ity za dia miteny pasteur Alvarez hoe betsaka misy olona maro very any amin'ny elo ny am'reto zavatra zako aminao reto mpangalatra tanin'olona manao fetsifetsy amin'ny fizaram-pananana io amin'ny lova io manao kolikoly minimo ny kolikoly dia mamadika ny marina ho tonga tsy marina no miresa-bola mamadika ny rariny ho tonga tsy rariny satria vao vity vola ohatra le mpitsara na lay tompony andraikitra anankiray ao amin'ny fananatany lalana tena makany amin'ny fahaverezana makany amin'ny elo zay resaka zay pasteur Alvarez anisan'ny mahavery ny olona ihany koa dia ity mihinana sy mijoka ny ranomasony olona sahirana dia misy olona any mitomany misy olona any mandrotsaka ranomaso vokatra ny mety nataon'izany olona zany ary zany mihitsy pasteur Alvarez nahatonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Josoa hoe ianao ty fa zoky olona ry Josoa zoky io lefa miantitra ianao io zara ho ara-dalàna tsara io tany io dia Josoa mampanopin'Andriamanitra azy dia nizaran'le tany pasteur azy ty io moa fa nazavaintsika teto foana ny hoe ny olona rehetra anankiray eo amin'ny firenena dia tokony hanana ny taniny tsy ny vahiny tonga eo amin'ilay firenena ny tokony higalabina amin'ny tany amin'ny hektarany maro sy ny tany tena tsara tena hoe azo anaovana fotodrafitra azy fa ny malagasy raha eto Madagasikara zany dia ny malagasy satria ity nositsika ity dia nafon'Andriamanitra ho an'ny malagasy raha mipetraka eto Madagasikara ianao zany dia ny malagasy ny tokony nijoko amin'ny tombotso amin'ity tany ity ka nitoetra ny Josoa satria Josoa teto nompitarika ny firenena niaraka tamin'ireo ekipany rehetrarehetra membre gouvernement niaraka taminy dia mitenen'Andriamanitra hoe zarao ara-dalàna io tany io dia rehefa nizarainy Josoa ara-dalàna le tany pasteur Alvarez ny zavatra nafinaritra dia izao tao am-pon'ny olona foany Josoa pasteur ary zany ho anisan'ny hitako hoe mampaharitra ny mpitondra anankiray eo amin'ny fitondrana pasteur ny mpitondra endry na ataoko hoe mpitondra orinasa le olona na mpitondra firenena mihitsy le olona na mpitondra fikambanana ny olona na dia ataoko hoe lehibe na fokotany na lehibe na commune na tsaiko hoe inona no andraikitra ny eto amin'ny firenena na mpitondra orinasa anankiray dia tsy mifantoko amin'ny tenany manokana ny tombontsoa amin'ny tenany manokana fa mifantoko amin'ny hafa ihany koa misandrahaka any amin'ny hafa zany ilay fitiavana zany pasteur Alvarez hoe inona ny tombontsoa ho an'reto olon-dreto raha samy malagasy le olona fa ny mampalahelo moa zany ohatra hoe misy mpampiasa vahiny anankiray dia tena miteny aminao hoe miditra ohatra ny fito maraina amin'ny 7 alina vao mirava ohatran'izany any amin'ireny le zone France reny misy zone France tsara fa ny Cameroun le miasa amin'ireny le zone France reny dia tena hoe tena mba tsy tenenantsika eo fanandevozana dia asa tena mafy loatra pasteur tena mafy loatra satria hoe maraina le raha lasanabavy mandeha miasa amin'ny ariva be vao mivoaka ary misy fotoana aza rehefa amin'ny karazana fetifety reny dia tsy mba mahazo ny zoany izy reny ohatra hoe amin'ny andro ny 8 mars ohatra dia tsy mahazo ny zoany vehivavy fa mbola miasa ihany na amin'ny fetiny reny dia tsy hita zay mahareny azy fa mbola lasa miasa ihany dia le karama nefa ny kely dia kely amin'izao vaninandro iainantsika izao fa za zany miteny hoe anisan'ny goavana be ary tsika vahoaka malagasy dia mila mitondra mambavaka an'izany zavatra zany tena mila hoentina mambavaka mihitsy hoe mba hiverina amin'ny malagasy daholo ny taniny rehetrarehetra mba hiverina aminao ato anatin'ny tokantranonao ato satria ny olana zany hitako hoe mampahantra pasteur
de tsy fananany malagasy ny tena tanina tsy fananany malagasy ny tanina zany hoe raha antaninao ny olona de misy olombelona tsy manana tany eto Madagasikara nefa monina eto Madagasikara antaninao zany izy aiza mba taninao de zao ny valiteny tsy manana nefa izy monina eto Madagasikara eto misoratra tsara mihitsy hoe manarana malagasy ny ray aman-dreny fa tsy manana tany izy eto Madagasikara ka hitako hoe anisan'ny zavatra ngeza be ny fizarana tany ho an'ny olona rehetra ary mampaharitra ny mpitondra anankiray eo amin'ny fitondrana zany zavatra zany raha ohatra ny Josoasy Mosesy satria naharitra be reo satria nitsinjo an'le vahoaka tao aminy de ina ny zavatra nitranga pasteur Alvarety pasteur Alvarety arakaraka ny fitsinjovany an'le vahoaka no nitahin'Andriamanitra azy no nitahin'Andriamanitra an'le firenena ary jereo tsara fa hatramin'ny tondrany Josoa de nanroso niditra tsikelikely tany amin'ny tany Kanana ary ze fahavalo teo anoloan'ny Josoa resy dolidoly satria ny vahoaka sy ny mpiara-manafika zany niaraka taminy nomba ny Josoa dolidoly de any aloha tahin'Andriamanitra Josoa no tahin'Andriamanitra le firenena ray manontolo pasteur marina de marina zay teninao zay pasteur ary mahavariana misy le tenin'Andriamanitra zao mivaky ny teny pasteur avakiko le mandeha le andininy toko fahatelo amby folo andininy voalohany tapany faharoa de hoy Jehova taminy efa zoky olona ianao ka mandroso fanterana ary be de be ny tany sisa tsy mbola azo be de be ny tany sisa tsy mbola azo eto moa pasteur raha ny ala baiboly moa zany jerevana dia voalohany aloha zay efa zoky olona araky ny teninao teo efa zoky olona i Josoa ny akamaroan'ny olona tao anaty baiboly pasteur tamin'ny andron'ny Josoa de ela velona avokoa ny akamaroany reto olona zay nandova ny tany Kanana reto zany hoe ela velona daholo izy reto niaraka tamin'ny Josoa tsy misy zany hoe vitsy dia vitsy izany maty tanora izany amin'ny teny frantsay moa de hoe taux de mortalité raha natao zany taux de mortalité de vitsy ny olona maty tanora fa 5 sokitra antitra daholo zany araky ny teninao teo hoe mahatonga ny olona mahantra de izy tsy manana tany ary mahatonga ny olona mora maty de izy mahantra zany hoe ny olona tsy manana tany zany de mora kokoa faible zay ambany de ambany zay tany fahafateza zay satria reto Madagasikara le pasteur ny taux de mortalité raha tsy diso hoe 40 efapolo taona zany ny olona ny akamaroany malagasy de maty efapolo taona vokatry le fantrana pasteur vokatry le fantrana au lieu de raha tokony ho trarantitra daholo malagasy rehetra raha amin'ny akapihany zany raha tsy diso ny tena hoe tam'le nisy fanadidina hoe efapolo taona ny salataonany malagasy tena mampivarahotana zany pasteur mampivarahotana zany satria miainao anaty fantrana de maty ao anaty fantrana zany any akamaroany sika malagasy zao nefa naoko fatatsika malagasy zay manaraka nyty fandaranty itsika dia mitory ny fanjakan'Andriamanitra noho zany zay zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nao ambara eto ka ito tsy mitory malagasy fotsiny fa ho an'ny olona rehetra manera-tany ka tamy tany Kanana pasteur de voafetra ihany i Josoa fa neritreritra hoe fa betsaka rangaza azo zay efa ampy zay efa mety zao efa nahazo ny tany daholo nefa Andriamanitra eto nyteny hoe mbola be de be ny tany ianao koa nga mieritreritra manao hoe fa niova dika zany de hoe efa nieritreritra hoe fa niova ny anhonanao efa voatory Antananarivo voatory Madagasikara ozy ny tenin'Andriamanitra raha ny fanjakan'Andriamanitra andresana de zao ny faritany itoriana ny teny tonko de tsy voafetra ny firenena faritry ny tany anankiray fa faritry ny toerana zay toritsika teny de ty globe terrestre ty ity tany ray manontolo ty hatrany avaratra pôle nord pôle sud avy any Atsinanana avy any Andrefana dia malalaka ny tany rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra azo herinareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka hovavolombeloko eto Jerosalema sy Jodika hatrany amin'ny parany vaza-tany tena vision'Andriamanitra zany za ianao zay mijery an'ity fandaranty azo olona marobe manera tany ho tonga ao fanjakan'Andriamanitra ka sika tsy mitory ny kolotsaina tandrefana pasteur eto tsy kolotsaina tandrefana no tondritsika eto na kolotsaina tatsinanana na kolotsaina afrikanina na kolotsaina malagasy fa ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe atahoana ny atao mba andovana teny fikasana ety ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy tsisa zany hoe be de be ny olona maty tanora zany hoe fanjakan'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe manajany raisiny reninao mba ho maro andro mba ho ela velony ianao any amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra ho anao ary hita soa ianao sy ny taranaka ao zany hoe misy teny fikasana misy promesse zay
azon'andriamanitra tanterana amitsika mba hialana am'izay hoe maty tan'olona zay be de dis be deaibe pasteur ny olona maty alohan'ny fotoana maty voerofirony maty alohan'ny fotoana zany hoe tsy tokony mbolo faty nefa maty a no miditra no miadalana no ny tsy fahalalana soratra masina fandraotsika zao de malala hoe ay hoe tena sitrapon'andriamanitra mihitsy ny atonga anao a mba hozoky olona ndray andraony mba ozy ny tena any amin'ny bokon'ny salama pasteur de hoe salamo 128 ka misy zay hoe ahitany zafonao ane anao ka ho faly mba fifaliana ho an'andriamanitra mihitsy ny mahitanao tahin'andriamanitra ela velona ary joba pasteur fa laza ny tenin'andriamanitra hoe nahitany zanaky ny zafiny izy taorinany nijaliny be iny rehefa no tahin'andriamanitra izy ny olona tahin'andriamanitra pasteur de tsy ela velona fotsiny fa feno fifaliana ny fanterana feno fifaliana ny fiainany no zany a atao anaty baiboly ihany no secréany i Joshua dia nanana mission ary mission io pasteur de raha de efa zoky olona azy izy io iraka ny nandran'andriamanitra azy io de mbola no tanterahany foana mbola notanterahany foana atao amin'ny fanjakan'andriamanitra zany tsy misy zany hoe retrete ianao de mahazo manao croiser les bras am'izay retrete zany ianao de mahalefany amin'ny hospice am'izay ianao retrete zany ianao de alefany amin'ny maison de retraite am'izay ianao a de any ianao makamakainany ianao fa ato amin'andriamanitra zany de efa zoky olona azy ianao na de efa antitra azy ianao de zao mbola misy antso ihany za azon'andriamanitra atao aminao ka de ny mbola tanora ianao a menao ty fandarany ty de araraoty zay antsonao zay ary zay antsonao zay a rehefa tena ataonao araky ny sitrapon'andriamanitra tena fantatrao ary tanteranao zay antson'andriamanitra aminao zay ho ela velona ianao fa mahatonga ny olona tsy ela velona koa na ndray tsy fantale antso anaovana azy de manaonao foana izy ohatra zany zao riabirama efa vakitsika tao riabirama misy karazan'olona zay maty hatramin'ny ankonany nypotehany ankonany vokatry ny adalan'le ray ram-pianakaviana pasteur tam'izay fotoana zay de nanohatra ny Mosesy Arona riabirama sy ikora sy idatana nanohatra ny Mosesy zany hoe tsy nalala le antson'andriamanitra taminy zareo fa nialina niatan'ny Mosesy sy Arona tozy ny ten'andriamanitra ny vava ny tany ary latsaka velona tany amin'ny fiainatsitra tany amin'ny elo zareo sady ringana ny fianakaviana ny very a noho izay hoe tsy fahalalana soratra masina zay ka de aoko fantatrao fa ny fatahoran'andriamanitra fahalalana soratra masina pasteur de sady mahela velona mahasalama no mampatanjaka ary mahatonga ny taranakao a ho voataya pasteur zay le izy pasteur ary anoho izao koely an'izay a anisan'ny ataoko hoe lalana hitahin'andriamanitra ihany ko reto zanak'Israely reto zany raha mamaky an'ity bokon'ny Joshua ty atsika de reo zanak'Israely nanomboka nanaja ny mpitondra atao aminy hitanao zany a ny zava-miafina angezabe mihitsy io araka le tenin'andriamanitra ao amin'ny Romana 7:10 ankamby zany hoe ny olona anankiray manana ny fahefana de tokony omena ny ajany satria tsy misy fahefana na ahoana fomba ahoana na tonga ny olona teo amin'ny fitondrana de ny fahefana de avy amin'andriamanitra foana pasteur satria zay ny tenin'andriamanitra zay le voalazan'ny tenin'andriamanitra zany matoa misy olona anankiray zany mialy eo de avy amin'andriamanitra matoa misy olona anankiray tonga eo de avy amin'andriamanitra zay le baiboly nresantsika eto fa tsika tsy miresaka couleur ny politika de ny tiako resana hoe ny mpitondra anankiray a de ny vahoaka eo aminy de tokony manaja n'io mpitondra io zany ina moa le hoe manaja le manaja tiako resana eto tsy le hoe mekohaka hoe mekohaka eo alohany zany satria zay le hoe manaja fa ny tianao resana de zao na amin'ny fomba fiteninao de tsy tokony atao loatra le manompa mpitondra fanjakana na tonga de miantso azy amin'ny anarana na tompona andraikitra io na ohatra fotsiny hoe na tsy resaka tompona andraikitra fanjakana fa nytondra akaiky indrindra de ny ray aman-dreninao ny ray aman-dreninao tsy de tsara loatra ohatra hoe maniratsira ny ray aman-dreny araka le teninao teo zao hoe ny secréan'ny fahela velona de zao manaja ny ray aman-dreninao de zay zany hitako hoe lalana hitahin'andriamanitra ny olona anankiray zany a pasteur Alvarez fa misy ohatra misy kristianina ane maniratsira ray aman-dreny satria lasa mpivavaka maniratsira mpitondra fanjakana satria lasa mpivavaka de anika lakile ny fitahina sasany voarainao fa ny lakile le tena lakile mamoa an'le varavarana be akana an'le fitahina angezabe tsy any aminao de lasa ohatrany midy le lalana tsy mivoa mihitsy le lalana makany am'le le fitahin'andriamanitra ka ny baiboly a tsy miditra resaka firena politika ary rehefa atao mitompotsika zany de miala zay resaka firena politika zay fa mahitsy ny fomba fijerentsika eo anatrehan'andriamanitra zay zany tsara marina pasteur
fa lafiny anankiray faharoa de ny zavatra resany eto ihany ko de osy izy amin'ny andiny fefatra amby folo joso atoko fa telo amby folo hoe ny fireneny levy ihany no tsy omeny lova ny fanatitra tao amin'ny afoan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely no lovany arak'izay nolazainy taminy eo amin'ny andininy fa telo amby telopolo teo izy manao hoe ary ny fireneny levy tsy mba nomeny Mosesy lova fa Jehovah Andriamanitry ny Israely no lovany arak'izay efa nolazainy taminy zero tsara ny taranaka levy a de ireo mpisorona sy mpisorona be na ireo nantsona hoe levita ihany koa zany eo anatin'ny baiboly ireo levita na ireo mpisorona de ataontsika mpisorona aloha zany resantsika eto satria avy amin'ny taranaka levy ny mpisorona de ireo mpisorona ireo zany pasteur Alvarez ireo no mikarakara ny fampompivavahana tao amin'ny tempoly natao amin'ny taberna kely ozy tsika na tranolay fionana anisan'izany Mosesy anisan'izany Arona moa zany ny tena mpisorona be lay miditra makao amin'ny fitoerana masina indrindra indray mandeha isan-taona de misy ny mpisorona zay makao amin'ny fitoerana masina manao ny asa fisorona ny isanandro ireo de tsy mitady vola reo tsy miasa tany ary reo tsy nomena nazara tany anjara lova amin'ny tany zany fa ny firenena raiky amby folo ny zanak'Israely ihany no nomena lova fa ny baiboly de nampianatra zany hoe ny anjara lovan'izy ireo any amin'ny andala be dehibe moa ny andalatsoratra masina milaza an'izany fa eto amin'ny Joso atoko fa telo amby fotsika zao ny anjara lovan'ireo de ao ny fafolokarena eto fanatitra noho ny afo be dehibe mihitsy zany ny zavatra natokana ho an'izy ireo de afaka mividy tany amin'ny alalan'le vola nomen'Andriamanitra azy izy na le fanatitra zay no tsofin'Andriamanitra rano mariako tsara fa fanatitra no tsofin'Andriamanitra rano hoe atreto ny azonao hoanina de mitsodrano le mpisorona zany ny baiboly moa zany pasteur Alvarez de miteny an'izao teny zao hoe am'izao fotoana zao fa tsy de misy tsolo zany hoe taranaka mpisorona zany satria rano marina Jesosy Kristy tompo tsy mivoaka avo amin'ny taranaka leva eny fa aty amin'ny taranaka Davida indray izy nefa izy no mpisorona be zao volazan'ny tenin'Andriamanitra fa raha am'izao vanon'andrianantsika zao zany de hoe azo raisina am'le hoe ireo olona zay tena manao matianina amin'ny asan'Andriamanitra manao plein temps zany hoe fotoana feno ho an'Andriamanitra mihitsy zany full time zany hoe ny fiainany ray manontolo de natokany ho an'Andriamanitra de iny le matokany baiboly miteny pasteur Alvarez manao hoe ny mpitoro filazantsara de mivelona amin'ny filazantsara aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary iny moa nolazaina am'zany tsy idiran'ny omby zany fa ny idiran'zany de hoe le mpanompon'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra zany de zao afaka mivelona tsara am'lay filazany tsara ina moa zavatra tiako resana re olona teo ny resaka ozy le fanajana manam-pahefana fa anisany zavatra ngeza be mihitsy zany hoe fifanajana eo maha-mpanompon'Andriamanitra zany mety manana reny ara-panahy ianao na ray ara-panahy de zao foana ntadio ny fiainan'ireo zanaka ara-panahy reo pasteur de mifamatotra am'ireo ray aman-dreny ara-panahy na le ray ara-panahy na le reny ara-panahy mifamatotra misy aminao ny ato anatin'ny tokantrano tadio tsara fa raha tsy nisy an'io rainao ara-panahy io ianao mety efa maty ianao ohatry zay efa navadiky indimy ianao ohatry zay marina mety efa nivorondray fianakaviana manao hoe amin'ny volana otsika de amadika andranina indray fanodimony efa manomboka mihitsy ny mpianakaviana tokony efa navadika ianao io fa noho ny fisiny io ray aman-dreny ara-panahy io de io ianao salama tsara satria le fiainan'le fahasalamanao mifamatotra tamin'le ray aman-dreny ara-panahy nisy ray aman-dreny ara-panahy mitolo filazantsara de nivavaka ao anao ny volanao lany ny tsabonanao fa tsy netsitra anao lany ny dadarabe ny volanao fa tsy netsitra anao niditra tety reny le mpisoba ohatrany karazana professeur tsy hita hoe professeur avaizy reny fa le manangatanana be ohatran'izao reny nitsabona tany ianao fa tsy sitrany ianao fa rehefa sela le dadanao ara-panahy na le reny leo ara-panahy ianao sitrany ianao am'izao fotoana zao zay nitadio zay misy amintsika atao anatin'ny tokantranao tany hoe na ivadinao anatin'ny tokantranonao io aza io vadinao tianao io mifanorokoroko de ozy ianao tena tiako ianao misambatra fa manana anao fa sarambata fatadidinao sy fantatrao fa raha tsy nisy ray ara-panahy tsy hitanao ivadinao io ary tsy nahananareo zarako kely dimy anada eo katriny latabatrao reo ianao mifamatotra zany io raha lasana bavy
am'le rainao ara-panahy sy am'le reninao ara-panahy misy amitsika ato anatin'ny tokotrano anato ny fiainanao efa potika mihitsy nefa am'izao fotoan'izao anao eo ambony terasy ianao am'izao fotoan'izao sady miaino mandeha mafy ny tele na mandeha mafy ny radio de eo ambony terasy io anao nefa tare amin'ny toerana tsisy ny lana azy mihitsy mialatsiny ny toerana nisy anao teo aloha zao anao lasa navita trano satria nanino notahin'andriamanitra ianao noho ny am'le rainao ara-panahy io notahin'andriamanitra ianao zany hoe ny famatotra tamin'le ray aman-dreny ara-panahy ny fiainanao ary zany ny pastera ny tokony hoe anajany ny mpino sy ny zanaka ara-panahy ny ray aman-dreny ara-panahy fa mampalahelo ty aorina manomboka rehefa mitombo ara-panahy reny zanaka ara-panahy reny de ohatrany hoe miamitombo de ao ny manomboka mifosany io dadany ara-panahy io ao ny manomboka manaratsy io dadany ara-panahy io ao am'izay manomboka mitsikera ao am'izay manomboka manaratsy ao am'izay manomboka manao tsy fanao rehetrarehetra de ino le fikitikitianao mpanompon'andriamanitra sy fanaratsianao le dadanao ara-panahy iny manomboka mikikitsikelikely de voly ary manomboka mefara mifampitena sy faravany pasteur tsy misy olona niady tamin'ny mpanompon'andriamanitra zany ka tafavoaka tsy misy ato anatin'ny baiboly hoe niady tamin'ny mpanompon'andriamanitra ka tafavoaka jereo ane raha iresaka fotsiny tsika ohatra ny tantaran'ny Saoly sy Davida Saoly ene tena ny elan'ny fanan'andriamanitra ary tena tsisy tanan'andriamanitra tsony fa osy izy Davida manao hoe sanatria amiko eo imason'i Jehova no ikitika ny olomba ositr'andriamanitra matsiary Saoly napetrany tsara maray aman-dreny ara-panahy Saoly na de ny elan'ny tanan'andriamanitra azy na de ny elan'ny tanan'andriamanitra azy tsy nifosan'ny Saoly izy nalahelan'ny Saoly izy mbola nitoram-bavaka ny Saoly izy miary ny ainy Saoly aza nataony miaro ny zava-miafy nataon'ny Saoly satria no heveriny fa ray aman-dreny ara-panahy Saoly tamin'izany fotoana zany ary andriamanitra moa no namaly ny Saoly aveo pasteur ka misy mety hoe zanaka ara-panahy ianao tany amin'ny toerana zay nanomponao an'andriamanitra tany de nanomboka nanao tsinitsina n'io rainao ara-panahy fa tady io fa mifamatitra io ary mety hisy fiatraikany amin'ny tontolon'ny ara-panahinao misy fiatraikany amin'ny asanao misy fiatraikany amin'ny tokantranao ny fanaovanao tsinitsinina amin'ny nampanompono andriamanitra anankiray zany mahatonga ny Jehova andriamanitra mihitsy eto pastera nandridy any Josoa hoe ny anjarany lovan'ny Levita de ohatran'izao a nazavainy tsara mihitsy zany hoe tiany tsy fangaroaro am'le lovan'ny zanak'Israely mihitsy mba atonga le zanak'Israely zany a tsy ho ratsy fijery amin'ilay taranaki levy tsy ho ratsy fijery hoe ahoana moa taranaki levy nomena be lehibe rangasy sisa de ozy andriamanitra hoe aza mena lova mihitsy ny taranaki levy mantsany Josoa fa aleo izy atia mifanatitra sy mifapolokarena no mba mahazo ny apahany tsy hoe ho anazy daholy fa mahazo ny apahany ary zany no tena hitako hoe lalàna ara-baiboly zany pasteur Alvarez ary ilaina iainany zany tenin'andriamanitra zany fa tsy ny fankataovantsika zany de lalana hitain'andriamanitra zany de mampirisitra atsika atao anatin'ny tokantrano a hitanao rehefa mahita ndray aman-dreninao ara-panahy reny ianao misy fahasoavan'andriamanitra ao anatin'izy ireny misy tanan'andriamanitra ao anatin'izy ireny misy amin'izy ireny no mivavaka ao anao misy amin'izy ireny no mitondra bavaka anao tsy nanan-janaka ianao raha tsy nametrahany tanana ny kibonao tsy nanana an'io fiarakodia enonao tomobile enao no tourteny io ianao ao amin'natin'ny tomobily zao anao mieno anty onjam-peno 93.8 de ataonao mafy tsara mihitsy tsy afaka niaino ianao tao anatin'io tomobily io na de ao anatin'ny embouteillage zao de somary mizesta kely nany ianao miaino an'le izy tsy nanana an'io raha tsy nisy ray aman-dreny ara-panahy io dadanao ara-panahy io zany io pasteur ary de mifandray ohatran'zany zany io zavatra detrareto za de mampianatra antsika pino hoe fanaja mpitondra fanjakana fanaja mpitondra ny patron anao ajao ozy izy ny tenin'andriamanitra ny bokon'ny Kolosianina any manao hoe ianareo mpanompo manajany tomponareo arak'izay mety atao tsy ho maso ihany fa nany amin'ny takona manao tahakan'izay atao an'ny tompo mihitsy ozy tahakany tsy mila sitraka aman'olona fa mila sitraka amin'ny tompo fifanajana zany zavatra zany fa anisan'ny zavatra keza be ndresantsika teto le hoe fanajana ray ara-panahy reny ara-panahy pasteur tena zava-miafy ny fitahin'andriamanitra sy tena hoe mamono varavaran'ny lanitra zany pasteur Alvarez de reo tsara neny amono le fomba fanajana menariko atsika le fomba fanajana hoe de reo tsara i Abrahama pasteur de tsy hoe ray niteraka ny Isaka fotsiny ray ny ara-nofo fa tena ray ny ara-panahy mihitsy ary Isaka teo alohany Abrahama de nanaiky mihitsy hatramin'ny tena ny aza nataony fanatitra
rehefa nyteny Abrahama manao hoe andaotsika sianao anaka hoakary amin'ny tenimbohitra ohatran'izao fa anao fanatitra ho an'i Jehova tenimbohitra Moria dia nandeha Isaka. I Abrahama amin'io efa antitra efa 100 taona mahery Abrahama amin'io ary Isaka amin'io tanora be le tena matanjaka be reny zany hoe raha nitoeriny Isaka i Abrahama mety Abrahama indray lasa fanatitra teo satria tsy atohatra ny Isaka mihitsy izy zany amin'ny tanjaka sery fa ny zavatra nitsaka dia zao nanakiofatorana izy nanakiofatorana izy dia ny zavatra nahavariana zay no natonga an'Andriamanitra namango manokana an'izy mianaka pasteur Alvarez ary nitahina i Abrahama dia notahina fa Isaka dia voalaza ato anatin'ny Baiboly fa mpanjato be indrindra mpanakarena indrindra zany hoe nanakarena be lavitra noho i Abrahama izy lovan'ny Abrahama efa teo fa ny fahasoavan'Andriamanitra noraisiny tamin'ilay maharainy ara-panahy dia nifindra tao amin'ny Isaka satria misy fahasoavana be tao amin'ny Isaka ary zany eny natonga ny Jakoba sesao tena ny savritaka mihitsy naka ny tsodrano e na isy faty olona azy eo aloha ka alaina ny tsodrano ary tsy jerena piraitam-po ty zay ny tao an-tsain'ny Jakoba zay fa nakapitaka io ninnin'io aloha tsodrano aloha ary i Jakoba tsy nirarahan'le hoe ary ny tanimbary ary ny trano ary ny tany kininina ary ny fiara ary ny omby be deabe tsy nirara iny zany fa tsodrano ihany aloha dia hitanao voarainy le tsodrano lasa izy nandeha 20 taona angarangidiny izy tsy teo amin'ny tanàna io fa 20 taona niaraka tamin'ny tsodrano dia ina zavatra nitranga nataony zay nahazahoana n'ilay tsodrano taon'ny Isaka ray niteraka azy fa saingy zao tena ray niara-panahy koa dia rehefa azo n'le tsodrano iny nampatanjaka azy pasteur ary mampatanjaka ny Israely hatramin'izao fotoana zao ny ten'Andriamanitra manambarina zay pasteur dia tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe zay izy izy mijery ny tsy hita fa tsy mijery ny hita maso fotsiny satria ny hita maso izy mora levina fa ny tsy hita maso maritra mandrakizay zay le izy ka mifono hevitra angezabe io resaka tsodrano zany hoe ianao zany rehefa mahita ray aman-dreny ara-panahy na olona anankiray manana fahasoavana aza velan-dalo fotsiny reny fa ome ho an'mpy reny raha izay ny tena ara-baiboly pasteur jereo tsara anie le taony hoe mba maky andalatsotra masina anankiray tsika pasteur Alvarez na any amin'ny Genesis any vakitsika toko 20 raha hitanao dia vakio kely ny andiny fahatelo Genesis 18:3 dia hatrany amin'ny andininy fahafolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany nivaky teny zany manao hoe ka nanao hoe tompo raha nitafitia eo masonao masina ianao aza dia mandalo ny mpanomponao aoka angalana rano kely ianareo anasana tongotrareo areo ka mba hiala sasatra kely apototry ny hazo ianareo dia akamofo kely eo ataonareo dia mavafo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo dia hoy izy telo lahy ataovy ihany azy arak'izay nolazainao ndiny fahenina dia nandeha fainga ny Abrahama nakany anday tany amin'ny Saraka nanao hoe faingana makakoba tsara toto ny tena famarana dia fetafetao dia ataovy mofo ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby dia nakavatotromby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy ka lasa faingana izy amboatra azy ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanakomby efa namboariny dia narosony teo anono izy telo lahy ary nijanona teo anilany teo amin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy ary izy telo lahy tamin'ny Abrahama aizy sara vadinao aroy izy indro anday izy aroy izy hiverina aminao tokoa aho raha fotoana toy izao ary indro anana zazalahy sara vadinao zay zaro tsara pasteur Alvarez fa i Abrahama nahita an'reto anjely reto tamin'izany moa zany ny anjely niseho tamin'ny endrika olombelona tena lehilahy mihitsy niraisy ny Abrahama tena hoe olona manana fahasoavana be reto anjely reto i Abrahama sy Sara nefa nanana problème amin'le resaka taranaka ary Andriamanitra ny teny fa am'taranaka ao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambony tany taona lava be ny nitenenan'Andriamanitra an'io aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambony tany fa tsy mety nazo zanaka izy taka ny zanaka hoe taka nikitana amin'aka taranaka tena zay foana Andriamanitra fa le teny le promesse tsy mety tanteraka ato dia ny fanontaniana mipetraka rovina izy no tanteraka le fahatanteran'izy zany no nandrasana dia zao zavatra nitranga teto pasteur nisy mpanompon'Andriamanitra be fahasoavana be ary Abrahama tonga dia nahalala mihitsy hoe tena mpanompon'Andriamanitra reto dia zao no nataony mandrosoa malaky nareo ato an-trano tsy navelany andalo fotsiny zany reo pasteur reo olona misy fahasoavana reo mandrosoa ato an-trano nareo dia sasany ny tongony dia nanaovany hanipy dia nanaovany ronono mandro izy na fromage io na ronono dia namonoany omby kely sy ny sisa dia voky le anjely rehefa voky somatsara le anjely dia ozy izy le anjely pasteur avy eo ay sara vadinao dia ao anday izy osy
dela voakana izy teny am'rahalamo zay le tsodrano alleloia ozy izy manao hoe iverina aminao tokoa ary raha hoavy mitona tahaka an'izao de hitrotro zaza lasa raha vadinao le fatateran'le tenin'andriamanitra zany a tsy tany amina zavatra hafa mihitsy fa tao am'le fanajana mpanompon'andriamanitra tao mitateraka le hoe aminao nitahina ny firenena rehetra ambony tany tena mahazo everina mety momba mandra-pahafatany sara raha nanao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra fa noho ny fikarakarana-ndreo mpanompon'andriamanitra reo de ozy izy lay anjely rehefa vokosomatsara izy manao hoe iverina aminao tokoa aho ary raha votaona toy izao indroanananaka sara vadinao goavana be ny zany pasteur Alvarez ka zay no natonga le bokyny Joshua io Joshua moa zany nanana fatakarana mihitsy izy pasteur hoe rehefa niteny andriamanitra hoe tandremo nitaranaka levreo a zao ny zavatra anjara lovan'ireo de noraisiny zany ary tena za miteny aminao hoe anisan'ny nitahin'andriamanitra ny zanak'Israely mandraka androany zany a pasteur Alvarez raisin'andriamanitra manokana mihitsy zay fiadidina zanak'Levi zay taranak'Levi zay zao pasteur no zavatra nitranga taty aorina zany reo zanak'Israely reo nanadino zay reto taranak'Levi reto nanadino fanaovana ny fanatitra nanadino ny fanomezana ny ampafolo-karena sy ny voady fanatitra tao amin'ny hafa dia zavatra nitranga pasteur nambolona zanak'Israely ny zavatra tranga dia miezaka ny asa ny zanak'Israely fa tsy zavatra vanina teo amin'ny tanàna nefa le tanàna mahvokatra ato amin'ny Joela dia zao zavatra zao fambariny azy pasteur tamin'ny mpaminany Joela vakiko le izy a toko voalohany 15 15 zao vakiny Joela toko voalohany 15 efa tapaka tsy ohatrano Jehova ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina mitomany ny mpisorona mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehova zany hoe zanak'Israely zany pasteur de tsy nakatoa zay zavatra nitenenao zay sady tsy nanaja nireo levo reo a tsy nanaja mpisorona tsy nanome fanatitra tsy nanome ny ampafolo-karena lasa tsy niraraha zany zavatra zany everina zareo hoe aranofo zany fa ny tena marina ara-panahy ny fanatitra sy ampafolo-karena fanomezana fanajana ray aman-dreny ara-panahy zany ary ina zavatra nitranga ozy pasteur ho an'ireo vahoaka an'Israely reo nanomboka niditra tamin'izy ireo mosary nanomboka niditra tamin'izy ireo fijaliana zao filaza ny tenin'andriamanitra azy 10 toy nle zavatra vakiko teo mariry ny saha misaona ny tany fambolena simba ny vary ritra ny ranom-poloboka miena ny diloilo aoko menatra nareo mpiasa tany midradradradra ianareo mpanamboatra tany-boloboka no ny vary tritika sy ny vary ordia fa majiva ny vokatra ny saha maina ny voaloboka maina ny aviavy malazo ny amponga ben-danitra sy ny rofia ary nampoma aza dia ny azo rehetra ny atsaha eny malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona zany hoe misy kapoka mahavaivay mihitsy pasteur nazo zanak'Israely vokatra ny tsy nanomezany ny ampafolo-karena sy ty fanatitra ary ny fanomezana ao amin'ny tranon'i Jehova ozy ny ten'andriamanitra hoe ny ampafolo-karena sy fanatitra mba asikanina ao an-tranoko fa zanak'Israely tsy nanaiky an'izany nijeriny tenany a manokana tsy te alala zava-panahy ary dia niteny toro-hevitr'andriamanitra moa dia zao ny 17 am'zay Joela zay ihany hoe reo olona zay mahatsiaro mijaly a sy iaran'zay kapok'andriamanitra zay noho ny tsy fanomezana ny ampafolo-karena sy fanatitra zay sy fanajana mpisorona zay de zao voalaza ny tenin'andriamanitra 17 misikina mitomania nareo mpisorona midradradradraina nareo mpanao fampivavahana ao amin'ny altara andeha mandeha amin'ny lamafisaonana mandritry ny alina ianareo mpanao fampivavahana man'andriamanitra fa tapaka tsy aotrano Jehova andriamanitra fanatitra hoanina sy fanatitra dorana manamasina ny fivadikanina ka metso fivorina masina angolo loolona sy mimponina rehetra amin'ny tany ho aotrano Jehova andriamanitra reo ka andeha mitaraina amin'ny Jehova zany hoe matoana zao mbola mandre an'ty afatra tya mety efa tsy nanaja mpisorona tsony na mpanompon'andriamanitra tsony mety tsy nanao zany ampafolo-karena sy fanatitra zany ianao na famezana man'andriamanitra ozy ianao hoe lan'ny pasterany fotsiny vola sy teny maro be henon'andriamanitra zany teny zany ary zany kama mety mahatonga ny problème ohatra araka ny ten'andriamanitra te misy zavatra maina amin'ny fiainanao a misy zavatra ritra misy zavatra fongana tafiditra ny aretina misy maty ao anatin'ny fianakaviana zavatra ozy vokatra le tsy fankatoavana ten'andriamanitra fa ozy ny ten'andriamanitra hoe midradra andro fivadikanina metso fivorina masina va olanao anao zany de zao afaka mbola mibebaka ianao afaka mbola manatitra n'andriamanitra ianao ary dia mankatoa ity ten'andriamanitra ity hoe ao amin'le fanajana ny levy sy ny taranaky ny mpisorona ihany
ary ny fankataovana ten'andriamanitra de misy fahasoavana bea zay hitain'andriamanitra atsika mbola azo atao mibebaka mbola tsy taly ianao raha zao anao vo ibebaka pasteur re vavakantsika pasteur sotran'ny tompo ny am'izay ten'andriamanitra zay daoary raha eo de am'sotranao zay ny amin'ny fahasoavanao nampianarana ty Josoa toko fahatelo amby folo ty ndray zay nianaranay zavatra maromaro zavatra nianaranay ary ekina ny fiainanay aranoho sy ny ankonanay sy ny oavinay ara-panahy sy ny oavy mitaranakay mihitsy ny fianarana nataonao teto sady ny tena ianao ho an'ny fianakaviana teto androany ny tena ho an'ny firenena mpitondra fivavahana samynazo ny anjara ny tsararay avy tompo tamin'ity fotoan'androany tia sotranao zay satria matoinao miteny an'zany de zao voalaza ny teninao hoe tsy tian'andriamanitra izy verina de ray aza fa samy tonga amin'ny fibebahana avokoa izy rehetra tompo zao koa voalaza ny teninao manao hoe izy rehetra de samy efa nanota avokoa ka tsy manana voninahitr'andriamanitra ho aminy ary andriamanitra de minitsy mijerynandro tsy fahalalana fa androany izy dia mandidy anay hibebaka meo anay tompo am'izao fotoana zao ny toe-tsaina sy ny toe-po mibebaka amy tsy fankatoavana anao amy tsy fanajana anao atram'izay meo anay tompo ny ankatony teninao manomboka izao ny voninahitra tompo de ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iany toko mifarana ny fotoanantsika raha pitsondray de zavatra fandray no resantsika amin'ny toko faevatra amby folo mitoetra ny hatrany ny fianarantsika ny baiboly iray manontolo samy hotain'andriamanitra veloma toko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalipsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe zay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa zay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana zay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona manasantsika rehetra tompoko